Genome Challenge Corporation, Gambie, Sénégal, Togo, Mauritanie, ireo ihany no nahazo fankatoavana isitraka izany. Ninidony nahazo didy famonjana hafa indray raha efa tapitra ny sazy enim-bolana hatranomaizina. Kilalao ho an'ny ankizy, miaina ny fahefa-mividin'ireo ray aman-dreny. Tompoko lasy sy tompoko vavy manoatra ny araba ho mba ampahirihary-tsofo ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity harivan'ny sabotsy fa 17 ny volana desambra 2024 ity tonga soindrainao atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-bavao akoa dia manasana ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Araka naraintsika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia tsy afa-misaraka amin'ny vondrona iraisam-pirenena i Madagasikara hoy ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny Congrès patry ny antoko tima faritra Bongolava omaly. Mbola ny firenena avy any ivelany avokoa no mamatsy vola amin'ny fanantanterahana ireo asa mpampandrosoana eto Madagasikara eny fana hatramin'ny fiatrehana ny fifidianana azy. Germain Menjanary Manorandre Malala. Tsy afaka miala amin'ny fanapahan-kevitra raisin'ireo vondrona iraisam-pirenena toy ny SADC, ny vondrona afrikana, ny firenena mikambana ny firenentsika hoy ny filohan'ny antoko Madagasikara. Ny 5.900 ny vola mihodina eto amin'ny firenena ho fampandrosoana dia fanampiana avy any ivelany avokoa ary mety efa tafakatra 5.700 izany amin'izao fotoana izao. Milaza mantsy ny mpitondra fa tsy ilaina ny fitsabahana ireo firenena any ivelany amin'ny fanomana ny Madagasikara ny fifidianana ho avy. Misy ny fetra tokony itenenana izany mba tsy hampidik'izy ny firenena indray hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Misy olona mahivavy ery ny teny fa hoe atsika maleo tena iseny fa atao inona ianao olona marary tsy mahay politika ianao ary tsy ampifalalalora izany tsy maintsy mila an'ireo sika tsika tsy maintsy ao anatin'ny fivondronam-ben'ny firenena afrikana 450 nisan'ny vondrona ny firenena anatiny 450 tsy afaka ilolona foana irery foana tsika tsy maintsy miaraka aminy dia mitondra ny le atao hoe charte de l'Union africaine izy zany charte de l'Union africaine zany voalaza ao daholo ny fifidianana ny fitandrovana ny zon'olombelona rehetrarehetra dia ao koa ny protocole ny SADC tsika membre SADC dia noho izany tsy maintsy manaraka tsara zay fombafomba atao amin'ny fanaovana ny fifidianana. Ozy izy hoe rouge be da be aty Madagasikara dikany hoe rouge zany mena daholo le lalana rouge daholo rouge ny ray de jaune ny ray de vert ny ray raha ohatra zany rouge de tena tsisy nkitiandreo mihitsy reo le toromarika na recommandation mendrareo na me recommandation ny Union africaine na me recommandation ny SADC na me recommandation ny Union européenne tsisy na raha andralala izy na ray ara antsirambina ny fanomanana ny fifidianana ito amintsika. Tsy ny fifidianana ho filoham-pirenena ihany no atrehany vahoaka malagasy amin'ny taona ho avy fa eo ihany koa ny fifidianana ho ben'ny tanàna. Hatramin'izao anefa dia mbola tsy mivoaka ny tetiandrom-pifidianana raha toka herintaona mialoha dia tokony efa ho fantatra izany. Dia tsisy malala ny olona roviana ny fifidianana zay filohan'ny republika tsy maintsy herintaona mialoha ny efrenina tamin'ny 2018 zao dia fantatra ny 2017 hoe amin'ny 7 novembre 2018 ny fifidianana zay filohan'ny republika ary amin'ny 27 novembre 2018 fifidianana zay ben'ny tanàna. Fifidianana telo no tokony atao amin'ny herintaona fifidianana ny filohan'ny republika fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina. Vola mendrila vola kely marina tsy ampy akory dia zay tsy maintsy mamaila antsika dia zay ny avoka dia efa zao tsika tokony fovonina amin'ny fifidianana zay ho avy eo. Nanamafy hatrany ny filoha mpanorana ny antoko timy fa ilaina ny fisoratany rehetra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana. Tsy maintsy isy ny fifidianana na ho ela na ho aingana ary ny lalam-pandroenana hoy izy no mamaritra fa 5 taona ihany no fepito-piasany ny filoham-pirenena ao anatin'ny famelona hatrany anefa no anaovana izany rehetra izany.
akony dia ny filoha Marc Ravalomanana tany fatribongolava iny izay atrany sy adevonandre ireo mponina tao Analavory fa andalo ny filoha Marc Ravalomanana dia nisakanana izy ireo ny fiara izay nitondra azy. Tsy nanaiky ireto mponina fa nitangorona nanodidina ny fiara izay nitondra azy any ka voatery nivoaka ny fiara ity ray aman-dreny vahoaka malagasy ity mba hiaino ny fitarainany sy ny fampiresaka tamin'ireo vahoaka izay tantsany ankamarony. Mbola Germain Menjanary sy Manora Andemalala atrany. Mbola fa raha samy fitondrana ny fandimy teto Madagasikara ny fitondranao, hoy ny solitena n'ireo mponina eto Analavory raha ny fampiresaka tamin'ny filoha Marc Ravalomanana. Isan'ny tetikasa tsaron'izy ireo ny tantsoroka ho fampandrosoana ny eny ambanivohitra na ny PSDR izay nazahoany ireo tanjahatombony. Ankehitriny anefa lafo ny zezika, tsy misy ny masom-boly satria lany sakafo avokoa fa tsy ampy mahavita taona ny miakatra eny an-tsaha vokatry ny tsy fampiny amin'ny fifidianana ambioka. Tahaka izay ihany koa no niseho teto Ankadinonsakay. Nijery ny fanamboarana fiangonana tao an-toerana ny filoha Marc Ravalomanana, saingy tsy namelan'ireo mponina raha tsy ny fampiresaka tamin'izy ireo, fotoana nitondrany ny fitarainany sy ny faniriny. Na inona fikasana hoe ambe vahaolana sy anova zavatra raha tsy azo fahefana tsy azo atao zany. Atao zany ka miaraka aloha tsika mijery tsara ny lisy-pifidianana ny le olona tady agnala bato reny malitsika araha any va matahatra reo. Zany data fa tsy misy technicien zay. Dia zay tiako resana hoe tsy maintsy manao araka azo atao daholo na ina. Ny aty fa milamina ny aty. Aiza lalovana fotsiny fa sy programme na Zay mizaha dia tao amin'ny palemana misy mandeha. Amboasika daholo anaty fotoana foy. Zay mamboly data ty va. Data ty. Mbola tsy teraka la no menu zezika somby ay. Mbola tsy teraka anisany no menu zezika ay. Zatra telo satria ny olona ty olona tatsada daholo. Mpamboly sy piopy. Tsy maintsy amena masom-boly izy dia karakaraina daholo ny karazana omby omena azy rehetra ray zay. Fa fandipalemana tsy maintsy atao raha ho any teto Ankadinonsakay indray dia nivoaka ny efitrano ireo mpianatra niaraka nakasary tamin'ny filoha Marc Ravalomanana. Tsaron'ny maro ny fomba fiahiny ny fanabeazana teto amin'ny firenena nandritra ny fotoam-pitondrany. Tao anatin'izany azahoany mampianatra ny zanany. Ny fiainam-pirenena inary no ilaina sy ny fifidianana ho an'ny taona 2024 manao ahoana ny mangarara amin'izany sy ny fanomezana fahafahana malalaka ny rehetra any amin'ny safidiny avaran'izay fantaninana rehetra izay nomen'ireo olom-pirenena sendra ny ravina Safomahina sy Tahirinena ity fanadihadiana manaraka ity. Tsy resy lahatra amin'izao fitondrana izao intsony ankamaroan'ny olona, fivampiainana tsaratsara kokoa noho ny amin'izao, eo amin'ny lafiny rehetra no andrasana aorian'ny fifidianana ho avy izay tsy ilana alabato, tokony angarahara ary izay tena voafidim-bahoaka no aoka hivoaka. Tena ilaina tokoa ny fifidianana fa fiainana efa sarotra izao mila amin'ny fiovana mihitsy zany ny mpitondra mihitsy ny lovana aloha aloha andeha ny fifidianana fa antsika tsirairay manko efa betsaka manatsatso an'le hoe na izy ny any eo tsy maintsy ny teo ihany ny lany
de efa mandeha zany zay mikimaky kely zany rehetrarehetra zay any fotoana an'le sain'ny olona ho kamokamo amin'ny fifidianana fa aloha isy ny fifidianana de tanina ny olona hoe mandany ianao mifidina vaty fotsy ary nalatsakao ao fa nsomianao anatin'ny lisym-pifidianana ihany ny tena zava-dehibe amin'izay tsy afaka miadalan'ny mpangala-bato. Ny firenena moa aloha dia tsy maintsy ilaina ny fifidianany satria rehefa lany ny mandany président de la république dia efa vide juridique ny firenena ka dia amin'izay fotoan'izay ho aiza mila fiadianana ny firenena mila filaminana ny vahoaka fa sy anao sabakaka ny doa rano tahaka an'izao ka amin'izay rehetra aleha halatromby dahalo fangalalana volamena hirainao anaty radio ny kolikoly sao dia ny mpanao kolikoly any ny santé palitro ny kolikoly ao anaty firenena ka sy maintsy mifidy aloha raha dinina io manko safidy vahoaka hoe rehefa malalaka izy dia manana ny heviny aby reny na reny olona sy miteny reny afaka hanomezy hoe ry ny fantasay ity no hitanay ao nampandroso ao nampandroso ao mbola tsy nampandroso tena ifidy mihitsy fidy an'izay olona tokony tena mba hanatanteraka le zavatra tenenina fa tsy vava fotsiny lory raha le fitondrana amin'izao mahantra ny vahoaka sahirana mangataka sy mpatory an-tsena mibetsaka aleo mitady olona zay tokony tondra zay tena hanatanteraka ilaina ny fifidianana mba hiovan'le fitondrana amin'izao fifidianana raha tena hoe safidim-bahoaka aloha izany dia tsara mihitsy hoe raha lany amin'ny safidim-bahoaka le filoha izay mipetraka eo dia izay no tena tsara fa raha ankoatran'izay raha misy zavatra hafa le hoe misy inona izany le doublon ny an'ireny dia tsy mety fa raha mandeha amin'ny famarinana izany le fifidianana dia tsara. Tsy hivoaka izay tena safidy malagasy izay raha tsy tafiditra anaty lisitra ireo feno 12 taona no mihoatra mitaky andraikitra ihany koa amin'ny maha-olom-pirenena dia ny fanaraha-maso manomboka amin'ny lisym-pifidianana ny vatom-pifidianana ary ny voka-pifidianana zava-dehibe ihany koa anefa ny fandehanana mandatsabato izay anotokana novan'i Madagasikara hatreto dia andrasan'izy eo fiovana ny fiatrehana ny fifidianana satria nantety-bola hiatrehana izany aza tsy ampy na nitety andro mbola manjavozavo. Ny fanavoazana manontolo ny lisym-pifidianana hifarana afaka tapabolana kanefa tsy ampy ny atsasaky ny asa tokony natao no vita hatreto. Ny fianakaviam-be iraisam-pirenena manany sy ny korontana ny malagasy manahy amin'ny alabato amin'ny endriny maro samihafa ny vahoaka etsy ankilany milomano anaty fahantrana mialalina isan'andro Zara Rahomana ny Kamarony fanentanana tim. Fa firenena efatra de Gambie, Senegal, Togo ary Mauritanie ireo ihany no nahazo ny fankatoavan'ny fanjakana Amerikana azo fanampina avy amin'ny Millennium Challenge Corporation na antsoina hoe MCC. Tsy voalaza ao isika eto Madagasikara izay efa notsoahana noho ny fanonganam-panjakana nataon'ny Rajoelina tamin'ny taona 2024 ary tsy azo avozana izany. Andro Meratina, Andro Rakotomalala. Taoriny fanonganam-panjakana ny taona 2024 dia notapahany Amerikana ny fanampina arabola Millennium Challenge Account ankehitriny dia miparitaka ny vaovao ary ny filoham-pirenena sy ireo gazety mpanohana ny fitondrana no namoaka fa tafaverina indray ho isan'ireo firenena afaka azo indray ny fanampina arabola avy amin'ny Millennium Challenge Corporation na ny MCC avy any États-Unis Madagasikara. Nambarany Andry Rajoelina fa tsara dia tsara ireo noty azon'i Madagasikara taoriny ireo tombana natao ka isan'ireo masotsivana tena nahazoana isa tsara teo masiny Amerikana ny fahaiza-mitantana. Efatra ireo masotsivana azoana ny MCC dia ny fahaiza-mitantana, ny mahatanotandalana ary ny fisiana fitsarana sy ny tanila sy ny fahadiovany fitantanam-bola. Mampanontany tena ny maro anefa raha ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny no azoany ny fanampina arabola tsy averina amin'ny Amerikana io. Ny tranokalany MCC no namoaka vaovao ny 12 Desambra lasa teo nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataony tale jeneraly MCC Alice Albright fa firenena efatra de Gambie, Senegal, Togo ary Mauritanie ireo ihany no nahazo ny fankatoavan'ny fanjakana Amerikana azo fanampina avy amin'ny Millennium Challenge Corporation MCC. Tsy voalaza ao kosa i Madagasikara izay efa notsoahana noho ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 ary tsy azo avozina. Hatramin'ny taona 2024 ny foronany dia fanampiana $7 miliara mahery no nanohanan'ny firenena Afrikana 420. Firenena Afrikana 420 hafa no azo fanampiana ary dia niampy $10 miliara ny teti-bolany MCC.
entitra ny amsisi amin'ireo masotsivana takiny dia ny fahaiza mitantany ny ady amin'ny kolikoly ary ny fanajany ireo fenitra demokratika. Io amin'izay lafim-pavoan'ny politika izay hatrany dia tompona andraikitra ary dia manana adidy goavana sy makadiry eo amin'ny fiainam-pirenena indrindra ny tontolo politika ny tanora malagasy. Araka izany dia mila biazina sy ampiofanina izy ireo olombanona ka horereny ny firenena any aorianany. Manana andraikitra feno amin'izany ny antoko politika araka ny fanadihadiana sy ny angom-baovao rehetra manodidina izany nataony Ando Miaratiana sy Mathieu Prince. Tsy afa-misaraka amin'ny fiainam-pirenena ny politika. Mendrika ary afaka mandray anjara feno amin'izany olom-pirenena, indrindra ny tanora izay ho avy ny firenena. Tsy afaka miandroso mihitsy anefa izy ireo raha tsy beazina sy hofanina manokana. Tompona andraikitra feno amin'izany ny antoko politika izay vondronana tanora maro ankehitriny araka ny lalàna mifehy azy ireo. Tokony ho sarotina amin'ny fananana tanora ny antoko politika ka hanandratra avo azy ireo olombanona sy hitondra ny firenena any aoriana. Fanamby lehibe mila hatrehina sy ampafantarina ny tanora ny analavirana ireo endrika famotena sy sakana tsy sy ny fampandrosoana maritra eto amin'ny firenena toy ny kolikoly sy ny tsy fahaiza mitantana. Adidy sy andraikitra lehibe ho an'ny antoko tsirairay avy izay misy eto Madagasikara, ny manabe, ny mpitolona ao aminy, ny militant ao aminy sy manabe ny vahoaka malagasy mandritra ny fotoana manontolo. Irahantsika malala fa ny tsy fisiny ireo fanajana ny lalàna, ny fanajana ny bon gouvernance, ny fanajana ny demokrasia zany no miteraka olana amin'ny firenena anankiray ary mba ametraka an'izany ho fantatra ireo hitondra raha-pitsa afaka-pitsa ao anatin'ny antoko satria izay ny antoko politika maka toerana amin'ny fanjakana ahafahana mampiatra ny vision sy ny foto-kevitra izay ananany ka anisan'ny tanjona zany ny ampitan'ireo vision ireo amin'ny militant rehetra sy amin'ny vahoaka malagasy. Tena ilaina ny fanabeazana ara-politika mba hananana olom-pirenena vanona sady vonona indrindrandrindra fa ny militant zany satria ny fitantanana ny raharaham-bahoaka dia tena mba natokana mihitsy tokoa ho an'izay mpikatroka ao anaty antoko politika. Zay zany ny tena hevitra ao ambadiky ny hoe antoko politika fa tsy hoe kolo hoe olona hafa zay amin'ny sampandraraha hafa ny tokony hitantana firenena. Misy ny atrikasa fampiofanana nomena ny tanora tetsy amin'ny Antaninarenina izay vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny antoko avy sy ny Bianco. Anjaton'ireo antoko politika mijoro eto Madagasikara. Tsy ambakan'izany ny antokontsika Madagasikara izay vondronana mpikatroka tanora maro. Fa indohandra raha mihitsy ary laharam-pamiana ao azy ireo ny fanomezana fampiofanana ny tanora miaingy ny fotony momba ny fahaiza-mitarika sy ny fiainana ara-politika. Tanjona hatrany amokarana olombanona afaka iantehitra ny firenena any aoriana ka ho mpanapa-kevitra fa tsy hijanona ho mpitazana ny raharam-pirenena fotsiny. Fa vao mifandray amin'izay hatrany dia mandrafitra ny atsasamanila ny fiarahamonina malagasy sy ny tanora tsy afaka ny ampandroso ny tenany sy ny fiarahamonina ary ny firenena mihitsy aza nefa izy ireo raha tsy tohanana sy omena ny lanjany amin'ny lafiny maro. Mitaky fiaraha-miasa ny rehetra izany mba tsy avery-mompoka ny ezaka vita sy efa nataon'izy ireo. Ando Miaratiana sy Mathieu Prince hatrany. Fitopolo faingo enina isanjaton'ny mponina eto Madagasikara dia latsaky ny telopolo taona ary 57 isanjaton'ny vehivavy. Misedra olana maro lafa anefa izy ireo izay lasa vato misakana tsy ahafahany mamelanja ny maha-izy azy indrindra tsy ahafahany mandray anjara amin'ny fampandrosoana. Mbola ambany ny tany fandraisana andraikitry ny tanora momba ny haitondra ara-demokratika, politika sy ny fandriampahalemana. Noho ireo antony ireo indrindra no nisy ny tetikasa OBS Mada na ny Observatoire des jeunes citoyens engagés pour une gouvernance plus inclusive, efficace. Tetikasa mikendry ny fanamafisana ny fahaiza-mitariky ny tanora ahatonga azy ireo mpivohy filaminana ka hisoroka ireo korontana mety ho ateraky ny tsy fandriampahalemana ny fotony. Omena andraikitra izy ireo hitatitra ireo zava-misy atao ireo fanararoatra samihafa eny anivon'ny ministera isanjokajiny ary hitondrana avy ny ahitaka eny amin'ireo mpanapa-kevitra isan'ambaratonga. Madagasikara araka anatin'izay zany ny fanaovana tsirika anireo mety ho trangana disadisa izay miseho eny anivon'ireny commune sy anivon'ireny district maro ireny ary ny fiaraha-miasa amin'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny faritra satria amin'ny setra nasionaly mba handray fanapahan-kevitra haingana ahafahana misoroka n'izay disadisa izay ka tsy hivadika korotana mety hanimba ny fandriampahalemana eo anivon'ilay commune sy ny faritra misy zany izay. Ary misy ihany koa zany ny fandraisana anjaran'ny tanora amin'ireo ataoko hoe fanaraha-maso ny fanatanterahana ny tolotra amin'ireo sampandraraha-panjakana eny fotony ho an'ny olom-pirenena
ka rehefa tsy tateraka tsara reny fanatanterana ny tolotra reny dia mety hiteraka fahasorena eo amin'ny olom-pirenena ary izay ihany koa mety mitanga mitondra ataoko hoe tsy fandriam-pahalemana eo nifina commune anankiray. Mahery ny iray alina ireo tanora ny antsehatra sy ny andraindraikitra ho fisorohana ny disadisa sy ny fikaroham-baolana ho enti mamaly ireo tranga hita sire ka notaterina tao anatin'ny 12 volana ny Stanley Dedikasa. Eninjato ny tanora misehatra amin'ny fanarahamaso sy ny fanairana ireo tompon'andraikitra ho fisorohana mialoha ny disadisa. Valo sy eninjato kosa nandray anjara tamin'ny fanaovana tombana ireo sampandraram-panjakany. 700 mahery ireo mpitarika, ireo ahitaky sy tetikasa mpiaramonina ary 540 ireo fikambanana ny sitraka mivantana na ankolaka ireo fandraisana andraikitra notariany tanora anamafisana ny fandriam-pahalemana manerana ny faritra 13. Ny tombony voalohany dia le fahatsapany hoe tompon'andraikitra feno amin'ny ankehitrion'ity firenentsika ity izy ary tompon'andraikitra feno amin'ny fanoratana sy ny ataoko hoe fanisiana sara no aviny. Zay ngamba ilay voalohany fahatsapehan-tena n'ilay tanora mihitsy amin'ny fahavitriny andray andraikitra no tombony voalohany. Rehefa avy eo indray zany misy tombony maro manaraka an'izay satria ao anatin'ilay fomba fiasa mazava ho azy dia misitraka fampiofanana izy zany amin'ny fomba fanatanterahana sy fandraisana andraikitra. Ary izay fampiofanana izay matetika tsy mbola azo mihitsy teo anivon'ny sekoly na teo misehatra fampianarana izay natao na dia mpianatra teny amin'ny ambaratonga ambony ary izy ahoana ny fomba fandraisana andraikitra amina sehatra anankiray ka iarahana miasa amin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fanjakana. Mafiny fahaiza-manony ny fanandraisana andraikitra izany rehetra izany. Tsy tokony hijanona hatreo fotsiny fa mila tohana maro izy ireo mba tsy ho lasa vesatra ho an'ny fiarahamonina sy ny firenena. Fantatra fa tapitra omaly ilay sazy embolana atranomaizina nomeny fitsarana ambaratonga voalohany aniny doni sy ireo namany misy 12. Raha ny fampitambavao avy any Nosy be dia tsy mbola afaka mody sy mitsabo tena ininy doni satria nahazo didy famonjana hafa indray. Ao anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka ininy doni amin'izao fotoana izao ary mitsabo tena ao amin'ny hôpitaly ao Nosy be ka izao nahazo MD vaovao izao indray. Tsy nisy fanazavana sy fakana ambavany. Voalaza fa nitoroka notoroany fanjakana sy namony dahalo indray ininy doni ka izay no atin'izao famonjana azy izao raha ny fanazavana hatrany. Raha ny fantatra dia ininy doni irery no tratran'ilay didy famonjana vaovao fa ireo namany 12 izay navita sazy enim-bolana nomeny ny fitsarana dia efa nivoaka ny fonja avokoa. Fanamoaka didim-pitsarana momba ny fandranana volamena antsokosoko 770 faingo 5 kilao tany Afrika Atsimo ny tendrim-pitsarana misahana ny kolikoly na ny pôle anti-corruption teo amin'ireo 520 voaroroy tamin'ity raharaha ity dia 9 afaka madiodio. 10 taona sazy miatra an-tranomaizina miampy didy fampisamborana sy lamandy 250 miliara ariary kosa ny an'ireo tela tratra tatsy Afrika Atsimo. Tsy ampy ny pirofo itazomana ireo voapanga teto antoerana araka ny fanazavana noentin'ireo mpisolo vava niaro ireo voapanga tamin'ny ankapobeny. Tsy tokony ho voatazona amin'ny tirara ity izy ireo. Nofoanana ny tale jeneraly ny ACM teo aloha raha mandoa onitra 10 tapitrisa ariary kosa ny tenany fanampin'izay. Lafim-baovao ny politika izay hatrany dia toy atao manalalondo ny fizarana ireo W ho an'ireo sekoly EPP amin'ny distrikta Anarivonimamo. Fantatra fa volany Siada no natokany sy ny mafamboaka Rodin Kotomanjato nanao ireto W ireto tsy ho diso anjara avokoa ny EPP rehetra manerana ity distrikta ity hoy ny nambarany. Germain Penjanary Manorandre Malala. Isan'ireo lahara-pahamehana tamin'ny fitondrana Ravalomanana ny fanabeazana. Manohy izany antokotiko i Madagasikara ka ho an'ny distrikta Anarivonimamo dia ny famatsim-bola avy amin'ny Siady no nanamboarana W zaraina amin'ireo zanaka ambanivohitra. Fanampiana ny zanaka ambanivohitra izay nataony solom-bavambahoaka Rodin Kotomanjato. Ireo sekoly fanabeazana fototra rehetra manerana ireo fokotany ao anatin'ny distrikta Anarivonimamo dia tsy ho diso anjara avokoa raha ny fanazavany. Ny EPP tao manalalondo no nisantarana ny fizarana izany omaly saingy no amafisiny fa isitraka izany avokoa ireo EPP rehetra manerana ity distrikta ity. Tsy ny EPP ihany anefa
fa eo ihany koa ireo tsy miankina. Zava-dehibe ny fanabeazana, koa tsy andry ministera sy ny fanjakana tsy hijery ny zaza malagasy monina any ambanivohitra ny tenako, ho ihany ity solom-bavam-bahoaka ity. Itovian'ireo mpianatra ity ambanivohitra amin'ny zanaka malagasy rehetra ny tanjona. Ankoatra ny manalalondo, dia efa nisitraka W ny EPP ao Marifangady, Andranomiely, Mahatsinjo, Antsinanana. Vaovao avy eto Antananarivo renivohitra tsy misy tsy noemenina vokatry ny fitohanana lava reny amin'izao fotoana izao ireo mpampiasa lalana eto andrenivohitra. Isan'ny mitondra faisana ao anatin'izany izao ireo taxi be sy fiarakaretsaka sy ny maro hafa tsy mahafeno versement sy zarara mitondra volamody ny ankamaroan'izy ireo noho ny fiainan'ny tora vita vokatry izay fitohanana izay. Mialy Rarombana sy Manora Andriamalala. Vao nitsitsika ny volana Desambra dia efa tsy nifankahitana ny fitohanan'ny fifamoivoizana teto andrenivohitra, indrindra fa ny tao Analakely. Eo ny fitombon'ny olona miantsena sy mifamezivezy, fa manampitrotraka ao anatin'izany ihany koa ny faharatsian-dalana. Misy fiantraikany avetrany any amin'ny vola miditra any amin'ireo taxi be ny zava-misy, satria miaina manaraka izay ihany koa ny isan'ny toro ataon'izy ireo ao anatin'ny iray andro. Raha nahavita torenina ny fiara iray teo aloha, tsy mihoatra ny 4 izany amin'izao fotoana izao noho ny fitohanana lava reny. Misy amin'ireo taxi be noho izany no tsy mahafeno versement sy zarana mitondra volamody vokatry ny zava-misy. Na ratsy le karama amin'ilay embouteillage satria tavela eny amin'ny embouteillage ny toronay tena miena be mihitsy. Tokony mavita 9-10 ohatran'izany lasa 3-4 amin'ny 5 zay no miainga dia tavela eny amin'ny embouteillage zany ny andro atoko-piainana. Na ny mpandeha ka menimenina daholo amin'ilay embouteillage, makany makaty embouteillage mitovy daholo mihitsy alohan'ny zareo mandeha tongotra. Dia avy eo tonga ny après-midi tena mody daholo ilay tomobile, tena mijanona daholo any atsimo any, tsy azo ahona vola mihitsy ilay embouteillage zany tena marina. Tena 3 alina 5 alina ny entina zany sisa. Normal zany mavita 9-7 zay dia azo ny gasoil sy mivery. Mena aloha ny toro amin'izao. Toro zao lasa mavita toro enina, teo izy mavita ohatra hoe 20 dia mena moa zany vola miditra arak'izay. Tsy ireo mpamily taxi be ihany no mimenimena vokatry ny fitohanana, fa dia mitondra faisana ihany koa ireo mpandeha. Maro amin'ireo fiara fitateram-bahoaka mantsy no miotina an-dalana amin'izao, na dia amin'ny atoandro be nanahary azy vokatry izay fitohanana izay, ka ela vao misy taxi be indray eny amin'ny fiantsonana. Ity renim-pianakaviana ody any Itaosy ity izao dia efa minitra maromaro no milahatra teto Ambodifilao, saingy vitsy ireo taxi be miasaka voatery ny andry. Efa ela ihany zany ny andro bus, fa ny bus zao tena vitsivitsy sady ny ankamaroany miodina. Ny embouteillage ny tsena betsaka dia tery ny lalana dia tsy makaty Analakely ny taxi be. Efa mieritreritra tsy dia manenjika fotoana mihitsy amin'ilay satria efa fantatra fa tsy maintsy misy embouteillage, tsy maintsy taraiky. Raha taloha teo zao mety hoe raha hoe tonga dia hoe mandeha bus fotsiny ale iny dia eo amin'ny atsasakadiny mahery kely fa zao maharitra efa adiny roa sasany. Arak'izany dia efa ao anatin'ny akatoky ny fankalazana ny fetin'ny Noely isika amin'izao fotoana izao. Misy amin'ireo ray aman-dreny araka izany no efa mikofokofoka mitady sy mividy kilalao ho an'ny zanany izay tsy afa-misaraka amin'izao fetin'ny Noely izao. Amin'ny ankapobeny dia niena ny fahefahan'ny vidin'ny malagasy amin'izay resaka fividianana kilalao izay tamin'ity Noely 2024 ity araka ny faradadina nataon'ny Mialy Rarombana sy Manora Andriamalala. Tsy toy ny isan-taona fa nahitana fihenany fahefa-mividin'ireo ray aman-dreny amin'ny fividiana kilalao an'ny ankizy tamin'ity Noely 2024 ity. Antony izany tsy fisina sy ny fahampiany ao am-pelantanana. Raha mbola nahatakatra kilalao tany anaty magazay izy ireo tamin'ny taon-dasa, tena amin'ireo mpivarotra kojakoja eny Analakely no mijery sy mividy izany ankamaroan'izy ireo tamin'ity taona ity. Noferana iray alina ariary ihany koa ny vola tokana ankamaroan'izy ireo amin'izany tamin'ity taona ity. Raha mbola nahatakatra kilalao tamin'ny sarany 2 alina ariary isaky ny ankizy ny isa-tokantrano tamin'ny taon-dasa. Nisy tamin'ireo ray aman-dreny ihany koa anefa no nanangom-bola tsy kelikely nandritra ny taona ahafahany manolotra kilalao an-janany. Ny tanjona dia mahaso hahafaham-po ny ankizy na dia tsy toy ny isan-taona aza izany. Dia misy betsaka fa rehefa marika fotsiny hoe mahazo fotsiny ny ankizy dia izay. Misy fihenany vidim-piainana ny sonitra anay ny ankizy efa mandritra ny taona nanaovana anina dia izay azo ny volavola mba angonongoniny kely ao anatin'ny taona iny nanomezana ho anazy rehefa faran'ny taona. Tena tsy mitovy satria efa samihafa ny taonany dia samihafa ny zavatra tiany. Vola natokana anaovana fetina ankizy zany eo amin'ny 50,000 francs eo sisa. Somary latsaka kely izy noho tamin'ny herintaona. Miena ilay fidiram-bolanay dia tsy dia afaka namefafapo an'ilay ankizy zay.
nanamafy izay voalaza ihany koa ny tompony andraikitra eo an'ity magazay iray mivarotra kilalao etsy akady fotsy ity. Nilaza izy ireo fa zara raha azo isaina amin'ny ratsan-tanana sisa ireo ray aman-dreny mbola mahavidy kilalao amin'ny kalitao tsara sy amin'ny sarany lafo. Mandridina ny 2 alina isaky ny ankizy hoe sisa ny vola natokana ray aman-dreny hividiana kilalao anjanany ao amin'ity magazay ity raha mihoatra lavitra noho izany hita amin'ny taondaza. Ao anatin'izay nefa miakatra trany ny abalohan'izy ireo amin'ny fanafakana entana avy any ivelany. Mena noho izany ny vola miditra. Efa tsy maintsy le hoe manome cadeau any ankizy dia mbola mividy ihany fa ny ena fa efa mividy ny mpanjifa nefa ny any charge niakatra dia eo zany le lasa ny ampiova kely ny tsena tamin'ity taona ity. Ny charge zao mety niakatra jusqu'à 30%. Nefa ny prix ny olona efa tsy dia mahatakatra le ambony be fa le hoe tsy maintsy manolotra fotsiny sisa dia izay mpivarotra zany lasa tsy maintsy mitady hoe zavatra kelikely nefa mety manintona ihany koa. I budget any olona zany lasa ny ena be raha ohatra hoe moyenne tamin'ny herintaona zao ohatra hoe 30 000 ariary ny tena hoe BDP tamin'ity ny ena tena hoe 20 000 ariary latsaka mihitsy. Akavitsiana ny olona le mividy an'le coffret ngeda be, mividy an'le hoe entana le bebe zany. Lasa midina daholo zany marge bénéficiaire rehetrarehetra. Izay zany raha ohatra hoe tsy mahay midiversifier an'le entana sy mitady an'le zavatra tian'le olona dia lasa tsy tafavoaka fa tsy maintsy manakatona tsena. Lafa mavaon'ny kolotsaina dia fifanakalozana fanehoana karazana kolotsaina avy amina fiarahamonina samy hafa eo amin'ny samy mpianatra no hita nandritra ny 2 andro tetsy amin'ny oniversiten'Ankatso. Etsika nentina nanamaranana ny taom-pianarana mba ho fampiraisana sy fifanakalozana eo amin'ireo samy mpianatra. Avitra Sondrabe, Mathieu Prince. Mifarana ny taom-pianarana ho an'ny anjerimanontolo. Maro ireo kolotsaina mifamaofao anatin'ny toeram-pianarana iray na ireo kolotsaina avy any ivelany na avy eto an-toerana. Zava-dehibe ny fifampizarana sy fampiraisana ireo mpianatra amin'ny sehatra iray amin'ny alalan'ny kolotsaina. Tsara ny olona mpianatra dia hoe mpigrevy dia izay le endrik'izay mihitsy zany no esoanakirey ao anao etsika anankiray mpianatra ampivoazina ny talenta izay mety mitondra mankalefa fampirasana. Dia nampiavaka tamin'ity taona ity zany misy ny conférence valorisation resaka recherche momba ny kolotsaina. Ny kolotsaina zany hitantsika daholo etsika malagasy BDP misy misy resaka skidy, misy resaka fitafiana lamba, misy resaka taovolo, misy resaka sakafo. BDP zany efa mandritra ny kolotsaina dia hita mpianatra anjato no nandray anjarana an'eo ny fahaiza-manao sy ny tondra ny kolotsainy. Misy ihany koa ny fampahafantarana ireo kolotsaina vahiny izay efa miroborobo eto amintsika. Andian'ny faharoa ny hetsika kolotsaina maro loko tamin'ity taona ity. Fotom-pisainana anaty fahasamihafana kolotsaina sy fihizina ampiray-sy ny fanabeazana. Naharitra 2 andro ny hetsika ary narahina famelabelaran-kevitra ny arahana tamin'ireo mpampianatra mandala ny fiarahamonina sy ny kolotsaina. Vaovaon'ny fanatanjahantena dia samy manana ny tombatombany ny amin'izay ekipa hibata ny Amboara Volamena amin'ny lalao famaranana ny fiadinana ny Amboara Eratany amin'ny baolina kitra rampitso ny rehetra hijanona any Frantsa ve ny Amboara sa iovatanana any Argentine. Ho an'ireo mpankafy baolina kitra sendra ny fandraisam-peon'ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity zao dia ny mondial eo ihany fa ny eto amintsika koa mila manao ezaka goavana ny bareny Madagasikara raha maniry ho tonga lavitra kokoa amin'ity baolina kitra ity. Ravira Zafimahenina sy Tahiriny ena. Ao amin'ny stadiny Doha no iantin'ny ekipany Frantsay sy Argentine any Amboara Eratany eo amin'ny taranja baolina kitra rampitso. Samy manana ny lazany sy ny herintsika ary ny teknika ny avy ireo ekipa roa hifanandriny ireo. Tsy azo atao tsinontsinona na i Argentine na i France izay samy kalaza eo amin'ity sehatra ity. Maka Argentine satria hitako hoe mety kokoa zany izy raha fijeriko anazy ny jeu na fiarahana amin'ny lalao na raha moa amin'izay koa ny Argentine koa nohatra ny tiako. Ohatra napozina ihany aloha reo ekipa reo ione. Za aloha za tsy naka Frantsa mihitsy nefa nohatra ny izy eo amin'ny Argentine ity dia ohatra ny makazy any rey score ataoko hoe 1-0 ngamba Frantsa. Ka reo fa samy nanao efa niatrika final daholo reo ekipa anankiroa reo. Za aloha hatreto maka Frantsa mety mandresy amin'ny 0-0 ny Frantsay.
ka le frantsay zany dia efa niomana efa ela be ary efa hita le jeu rehetrarehetra. Ho an'ny Vareny Madagasikara tokony tonga lavitra mbola nakitra ny ekipa pirenena raha ampitosika arabola ara-pitaovana ary ara-batana ireo mpilalao ho hiatrano ireo mpankafy. Ilaina ireo mpilalao malagasy mila ravinahitra ny ivelany, tsy tokony antehatra amin'izy ireny anefa ny eto an-toerana ary indrindra ny fifidianana izay tena mpanazatra afaka hanosika ireo tanora. Barea aloha zany hitako hoe mbola sarotsarotra ihany satria ny tsika na mifanangonana na ny hoentimanana zavatra rehetra manodidina ny momba ny Barea zany dia ohatrany somary tsy dia tena matotra tsara bola ara-pitaovana ohatrany hoe zavatra vonjivonjena zany nefa raha tena nanomana an'izay tokony efa manana 10 taona dia tsy maintsy homanina zany amin'ny alalany hoe fatenana joueur mbola tanora zany fa tsy voatery hoe le efa teo taloha efa tratran'ny limite zany fa tokony hoe tena manomboka amina mbola joueur le ohatran'le mbola tanora re mihitsy ny formena mandritra ny 3 na 4 taona raha tiana hoe tena azo dingana anakatra dingana tsara zany tsika. Eo amin'le fahatanjahana le résistance zany tsika no ohatrany tsy ampy raha amin'ireny ekipa ireny nijerena mety mbola misy écart fa mino fa raha misy ezaka kely dia tratratsika eo. Tsika koa nefa manana joueur milalao any ivelany reny koa zany tsara jerena ihany koa momba an'ireny fa aleo aloha le toerana ihany mbatezaina fa reny efa mahay miaraka raha bandireo. Raha ny Barea de Madagasikara indray zany raha tsara fiomanana andreo tokony mba lasa lavitra ihany koa mba maka ezaka zany mba ohatran'ireny ataon'ireny ekipa any ivelany ireny fa tsy mety ohatra hoe tsisy aniana fa any ivelany dia tsy hanao baolina ihany koa. Ankoatra ny lalao fiadina ny amboary eran-tany mbola nakitra lehilahy dia nanapa-kevitra ny FIFA fa hisy lalao iadina tompon-daka eran-tany ho an'ny vehivavy ihany koa ka isaky ny 3 taona no anatanterana izany izay andraisana firenena 30 anjara. Ho an'ity any Qatar ity dia tafakatra hatramin'ny €10 na manodina ny fitoetsy 7 tapitrisa ariary ny tapa-kila ho an'ny olon-tokana hijery izany lalao famaranana izany. Ianao kosa nefa dia anaraka izany mivantana maimaim-poana any amin'izay toerana misy ianao amin'ny alalan'ny onjam-peo MBS sy ny ekipa ny 5.4 FM Tarindro Fer Kotomaro. Amaranantsika ny vaovao amin'ity ariva ity dia tandindomindoza ny fahasalamana eran-tany manoloana ny fianaka ny kolera amin'ny firenena maro amin'izao fotoana izao. Mametraka ny ayay ny OMS na ny sampandraraha eran-tany misahana ny fahasalamana fa tsy ampy ary tsy maraka ny vaksiny hoety miady amin'ny izany. Ando miaratiana sy Andry Rakotomalala. Firenena manodidina ny 30 eran-tany no lasibatry ny fianaky ny kolera tamin'ity taona ity izany hoe niakatra aray apatelony oharina amin'ny salanisa isan-taona. Izany rehetra izany no mitarika amin'ny tsy fampiny vaksiny maneran-tany ho ny sampandraraha maneran-tany momba ny fahasalamana na ny OMS. Miamaratra ireo firenena mangataka izany ary efa voafandrika avokoa ny vaksiny efa novokarina rehetra hoy ny lehibe ny OMS Philippe Barbosa manoloana ireo mpanao gazety tany Genève. Ny vondrona mpandrindra ny fanamafisana vaksiny iraisam-pirenena izay tantanan'ny OMS sy ireo mpiara-mombona antoka hafa dia manana fatram-baksiny 30 tapitrisa eo isan-taona izay azo ampiasaina matetika. Saingy noho ny tsy fampiny vaksiny tamin'ity taona ity dia voatery ny OMS ampianto vojimaika ny paikadiny vaksiny fatra roa toy ny mahazatra ka mba hametry izany ho fatra tokana. Raha nitatitra nataon'ny sampandraraha pahasalamana eran-tany ONU antomitarika izao tsy fampina vaksiny izao ny fanapahan-kevitra no raisy ny mpamokatra vaksiny indianina ampianto ny famokarana. Misy ny vaksiny saingy tsy ampy satria mihoatra ny famatsiana ny tinady amin'izao fotoana izao. Tamin'ity herinandro ity ny alakamisy lasa teo efa nananika ny 9 ny fatram-baksiny nomena ny Liban ary iray tapitrisa mahery ho an'ny Haïti fotsiny. Na izany tsy izany mila mitandrina ny rehetra manoloana izany ka anao toy ny anakandriamaso ny fahasalamana indrindra amin'izao fiovaovany toetrandro izay mampirongatra ny aretina izao. Arety mandoza ny kolera ary mety hitarika amin'ny fahafatesana aingana raha tsy voatsabo ara-potoana. Tsy azo atao ambanin-javatra ihany koa fa mbola mitoetra ny valana aretina COVID-19 sy ny aretin'ny taovam-pisefona pahazo ny zaza sy ankizy, ny nindram-boalavo sy ny maro hafa. Ny fandarana aona marina araha ny fandarana Global News izay ny fandarana anankiroa arahinao avy hatrany aorian'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary iray miseho mitondra lohateny hoe Jack Ryan androany sabotsy no anarahinao izay horonan-tsary izay fa ao amin'ny rampitso alady alina kosa dia ny horonan-tsary iray miseho mitondra lohateny hoe Christmas with you izay zany sy ny horonan-tsary
ary hainao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS ho amin'ny rampitsoalina anisan'ny famparalamba avao dia misotranao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny alatsinainy indray tompoko rasy tompoko vavy veloma tompoko